Vaon'ny fahasalamana aretina iray pazony ankamaroan'ny malagasy ny tazomoka. Misy ny ezaka izay efa tanterahany tompona andraikitry ny fahasalamana entina amingorana azy ity hotoizana izany hetsika izany indrindra ny amin'ireo faritra iarana izany aretina izany ny ankamaroan'ny mponina ao aminy. Hamafisina ny ady atao amin'ny tazo afindrany moka araka nambarany teo anivony sapandrara-miady amin'ny tazomoka eo anivony ministera ny fahasalamana. Raha ny zava-misy mantsy dia niakatra ny tapa-fatesana ny tazomoka tamin'ny faritra maro teto Madagasikara tamin'ny faran'ny taona 2024 teo sy ny fiandohany ity taona ity. Ny faritra Atsimo Atsinanana, Melaky, Atsimo Andrefana no tena nahitana izany. Manoloan'io ezaka maro no entin'ny ministera miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka entina ampianana ny tahan'ny tazomoka amin'ny vanim-potoana firongatany izay eo amin'ny volana Oktobra ka hatramin'ny volana Jona. Lay misy ody-moka miisa 773 sy rayal sy 990 tapitrisa no zaraina amin'ny distrika 20 ao anatin'ny volana Oktobra hatramin'ny volana Desambra. Izara lay misy ody-moka itsika zay mahatratra 773 sy rayal sy 990 tapitrisa 10,613,770 ao amin'ny distrikta 20. Lay iray ho an'ny olona roa. Zany fizarana zany dia anomboka amin'ny volana Oktobra ka hatramin'ny Desambra. Efa eto aby ireo lay ireo. Isy ny fanaraha-maso entitra ireo distrikta 20 sy famendranany commune 20 amin'ny distrikta 40 eto Voatany. Zany zavatra zany dia efa manomboka ary amafisina amin'ny volana Oktobra. Misy ny fanafody miisa 7,900,000 sy 3 tapitrisa 3,205,209 atsona hoe sulfadoxine pyrimétamine ho fiarovana ny tazo ho an'ireo vehivavy bevoka. Misy ny tetikady manokana amin'ny famendrana ny distrikta ny Farafangana, Brickaville ary Fenorivo Atsinanana zay efa nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2020 teo. Zay no momba ny fiarovana. Ny fitsaboana efa eto ny fanafody atsona hoe ACT miisa 4,900,000 sy 3 tapitrisa ary eo mpitsijara azy manerana ny nosy amin'izao. Momba ny fitilinina test diagnostic rapide dia efa eto ny test miisa 700 sy 7,3 sy 4 tapitrisa 4,337,400 no aparitaka manerana ny nosy. Eo andaliny zany aperakitsika ny rafitra mazava miainga any fotony communauté, commune, district ary ny faritra amin'ny fiadina amin'ny tazo afindrany moka. Misy ny fampiofanana mpiasan'ny fahasalamana amin'ny distrikta 450 amin'ny 12 momba ny fanaraha-maso ny tazo afindrany moka sy ny valibotana raha misy firongatany. Ny fametrahana toerana fanaraha-maso manokana ny tazo afindrany moka amin'ny toerana tena ahina raha misy ny firongatany. Zao anefa ny ady amin'ny aretina afindrany moka na eo aza ny fitaovana sy ny entomanana ny olona sy ny rafitra ny fototry ny fahombiazana. Izay zany no antony amorinantsika eto satria ho avy ilay saison de transmission efa misy ny fitaovana rehetra ilaina eto Madagasikara rehefa niomana amin'izany tsika satria tamin'ny farany tsika raha nametra-panontaniana dia hoe maninona no mitrango zao rehetra ngana rehetra tsy niomana. Izao zany dia mampandre antsika fa tena efa miomana tsika amin'izao fotoana izao ary izay ny ilaina antsika mpanao gazety rehetra satria itsika no anampy amin'izany fiomanana izany. Araka voalazako teo raha eo ary ireo fitaovana ireo ka tsy ao ny olona dia tsy ety misy ty zavatra ity. Ka izay zany nanentanana antsika rehetra mpanao gazety hoe ndao ifanampy re ary efa mifanentana any amin'ny préfet sy karazany sy volomboka paritra any zahay ifanampiana na mifanaraha-maso an'ireo zavatra efa tonga ireo mba ho tonga any amin'ny tena antsona hoe tany lavitra indrindra na zona enclavé. Dia izay tompoko no antony amorinantsika eto hoe mitady fiaraha-miasa amintsika mpanao gazety indrindraindrindra anafamparitana ny vaovao sy ny filazana ny zavatra misy mba ahafahana misoroka raha sanatry ny tanitsika hoentindray tsika amin'ny volana mena marsa na avril hijeritsika hoe nanahoana ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany. Mikasika ny fitsaboana nanamafiny teo anivon'ny ministera ny fahasalamana fa maimaim-poana ny fandraisana tanana no marary ny tazo avy amin'ny moka. Ny olona no fototry ny fahombiazana amin'ny ady amin'ny aretina tazo afindran'ny moka. Tafiditra hatrany amin'ny fanamafisana amin'ny ady amin'ity aretina ity apetraka ihany koa ny rafitra miainga ny fotony ny commune, district ary ny faritra amin'ny fiadiana amin'ny tazomoka.